Soca Vitre en Outapenac. 033 11 256 63 Soca Vitre en Outapenac. Manolotra anao ny vaovao. Très sincèrement à votre service. Anonitra fito isanjaton'ny karaman'ny mpiasa-panjakana fanalefahan-tsazy faobe tsy isin'ny fitombon'ny tataoketra amin'ity taona ity fampitsarana ny subvention amin'ny solika fitsinja raha-pahefana alefa tsikelikely manomboka amin'ity taona ity ireo no isan'ny songadina nandritra ny kabarin'ny filoham-pirenena androany teny avoaloha. Mila jaina ny lalàna mba hatongavana amin'ny fampandrosoana hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Mahavelombolo raha tanteraka avokoa ireo fampanantenan'ny filoha hoy ny avy amin'ny antoko havana. Nambaran'ny filohan'ny PNJ mazava kosa fa mila mifanometana ny rehetra fa tsy vita ny olotokana ny fampandrosoana firenena. Tsy ampitombo ny tataoketra ny fanjakana ny tontolo ary ampiakatra ny karaman'ny mpiasa-panjakana saingy mbola olana ny iazonana ny vidim-pianana tsy hiakatra. Any ny ahin'ireo mpandrarà momba ny raharaha toe-karena ankehitriny mila politika mazava hifehezana lanja ny ariary hoy ny mpandrarà ary toe-karena. Fitokona ny mpianatra izay manan-krotana dia samboriny hoy ny Général Florence Sarkotomana androany teny avoaloha rehefa nanontaniana momba ny raharano Beridza. Teny Ankatso mizara roa ny resaka ireo mpianatra androany, ao ireo mandetika ny Beridza, ao kosa ireo milaza ny fanohanana azy. Fiakaran'ny rano telo metatra ny ahavon'ny rano milaza loza manambana eny amin'ny maridrefina Nosy 0,5 ny ahavon'ny rano ny ariva teo. 4,5 metatra kosa izany ho an'ny eny Bevomanga ikopa saingy mijanona eo amin'ny 4,8 metatra ivadika io rivo-doza tropikaly atao anatin'ny ora vitsy ilay andro ratsy any antsinana Madagasikara. Ny andindiny izay rehetra. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Lefmate, Anoussat. Soca Vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soca Vitre en Outapenac. 020 22 682 28 033 11 256 63 Soca Vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Efa ela no mitadiavako shampoing azo antoka sy tsy manimba ny volo. Shampoing tena mety aminy ary manamanitra azy ela. Sady maty ampiasa matetika e. Zany no natonga anay nifidy ny shampoing vao. Shampoing papay mampangirana sy manala ny volo misy arimotra. Shampoing menthe manadio sy manamevana ny volo misy angatrana. Shampoing citron manome tanjaka ny volo mora mitsiro menaka. Vao shampoing tia ny volo peli. Vaovao vao shampoing citron, papay sy menthe amin'ny sachet sy tavoahangy. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, sabofeur, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Paolay.
baolay ny tsara trano. Passe une balle, Mathieu. Hatramin'ny 10 janoary 10 monja ny décodeur ho an'ny tolotra manomboka amin'ny évasion sady manampana ny fametahana azy. Tsy manam-paharoa ny fety ao amin'ny canal plus canal sat. Ankasitrany ianao tomboky lasomboky vavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitry ny Cool TV miarabanao ary manasanao anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao farany voaray izao arivo izao avy hatrany isantarantsika ny fiarahana amin'ny tianio ity. Ny ekipa ny era zonary mampiana no mikendry ny anesorina ny Prime Ministre Cool Roger ary eny amin'ny anteny miram-pirenena no nanaovana izany mety motion de censure araka izany no isantatra ny fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka amin'ny herinandro ambony. Amin'izao ariva izao fantatra fa mamory ny solombavambahoaka eny amin'ny espace saloa eny Avoloa ny député HVM ary miainga ny resaka fanangonan-tsony anesorina ny docteur Cool Roger tsy ho Prime Ministre intsony. Raha tsy hivina vao tsy ela akory izay no nangona tsony mba hiazonana ny Prime Ministre Cool Roger amin'ny toerany ny député HVM ary izao nivadika izao indray fantatra araka ny loharanom-baovaonay fa solombavambahoaka maro no eny amin'ny espace saloa amin'izao ariva izao. Fa fandrotana 700 ny karamany mpiasa-panjakana fanalefahan-tsazy fahobe tsy fampitomboana ny tataon-ketra amin'ity taona ity fampitsarana ny subvention eo amin'ny solika fitsinjaram-pahefana alefa tsikelikely manomboka amin'ity taona ity ireo no isan'ny nisongadina nandritry ny kabary ny filohampirenena androany teny Avoloa ho taonan'ny asa ny taona vaovao raha ny fanazavany teboka marobe ny andrasana toyiny tamin'ny taona lasiny no tsy niresahiny ny filoha era zonary mampianina androany fanadihadiana hoentin'ny sitraka Ravony Arsan. Tsy nisy fanambarana goavambena fanapa-kevitra lehibe sy miezinezina narosony ny filoham-pirenena androany momba ireo raha politika ny andrasam-baliny. Tahaka ny tamin'ny 20 Desambra tsy nanisy resaka momba ny gouvernement Cool Roger ny tenany izany hoe tsy fantatra na afapo na tsy afapo tamin'ny asan'ny gouvernement ankehitriny ny filoham-pirenena. Tsy noresahany ihany koa ny mikasika ny mety ho fanavaozana n'ireo fifanarahana momba ny fitrandrahana arena-kibonitany raha toa ka nambaran'ny Prime Ministre ny fitohizan'ny fitrandrahana ireo arena samihafa. Tsapan'ny filoham-pirenena kosa fa kely ny volana tokany ho an'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ary ovana mendalana izany saingy amin'ny fotoana izay mapety azy izay tsy mbola voafaritra. Ampanakekezina ny malagasy amin'ny lafivalonyosy ny fahefana manatanteraka anamorana ny famalina netaetan'ny vondron'olom-pirenena izay any fotony. Pedy lehibe amin'ny teti-bola dia ny fitorana fehibe no mitantana azy. Tsy maintsy hovatsika izany, hovatsika miandala amin'izany, tsy ho vitandray andro izany zavatra izany satria dia mila mitandrona isika, mila mametraka rafitra isika fa azo ampitombony izany amin'ny fotoana izay mapety azy. Isan'ny ny andrasandreo mpanara-baovao ihany koa ny fampiakarana ny karamany mpiasa-panjakana amin'ity taona ity. Raha eo amin'ny 100 eo hatrany izany isa-taona, nahitana fiainany kosa tamin'ity taona ity izay tahy izay. Ny fitondram-panjakana dia nanapa-kevitra fa hanondrotra 700 ny karama mpiasa-panjakana tomboky lasomboky vavy. Mihoatra ny tany fisorotan'ny vidim-piainana izany. Ezaka lehibe izany raha eo amin'ny ampitany ny fahateren'ny teti-bola no everina. Nolalovan'ny filoham-pirenena Rajonary Mampianina ihany koa tao anatin'ny lahateniny ny fandriampahalemana, ny fampihavanam-pirenena, ny tontolo iainana sy ny famahana ny olona ny delestazy. Razoina tsy nisy ny vina mazava napetraka na ny votoatin'ireo asa ho tanterahana tao anatin'ny foiezaka tao anatin'ny lahateny androany. Fitanisana ireo asa vita, fametrahana ny fitoniana sy fitanisana ireo vahaolana eo amin'ny lafin'ny sosialy tamin'ny alalan'ny AGOA sy ny fiara-miasa amin'ny anivelana izay efa azo taoriany nazahoan'ny filoham-pirenena vaovao no ny bahatoerana.
fa iverina indray ny adihevitra eo amin'ilay article 54 mikasika ny fanolorana ny Prime Ministre Cool Roger izay efa mananontany ny fanoloana azy raha ny fivoaran'ny raharaham-pirenena ankehitriny ankilany mapara mafana fo mitazona ny mbola mahiray tsy mivaky ity vondrona politika ity ka izy ireo ny tokony hianana ny maro anisa eny anivony antenimieram-pirenena andany kosa nefa ireo solombavambahoaka ao amin'ny mapara 2 sy 3 nanipika mazava fa efa 3 samihafa ny mapara ankehitriny fanadidina hoentiny Hernie Ndarabary. Tsy azo alana intsony rehefa tongotra ambeandakana ny fanoloana ny Prime Ministre Cool Roger. Tsy maintsy hiverina andatabatra indray araka izany ilay article 54 izay efa nampifanditra tamin'ny fanendrenina Prime Ministre tamin'ny faraika ambin'ny folon'ny volana Avril 2022. Tsy fantatra intsony anefa ankehitriny izay tena manana ny maro anisa eny amin'ny antenimieram-pirenena. Raha atao hoe ny mapara ny manana ny maro anisa atao reny fivakisan'ny PMP sy ny tsy fahafahan'ny HVM manolotra anarana ho Prime Ministre. Efa mizara ho vondrona parlementera 3 samihafa ihany koa anefa izy ireo ankehitriny raha anisan'ny vondrona parlementera voaray ao amin'ny sekretera jeneralin'ny antenimieram-pirenena. Ny mapara 2 sy 3 izay mitongilana manohana ny fitondram-panjakana Rajonary Mampianina. Izy ireo ny tokony hanolotra ny anaran'ny Prime Ministre raha misy izany fanovana izany ho ny solotenan'izy ireo. Raha zovina zany resaka hoe article 54 zany izinao ny tena hoe mahadepute betabe amin'ny assemblée di mapara zany izy. Zay nambarako mbenibeny raha ohatra ka misy ny fanovany président zany oa. Zany moa zavatra mbola kibindreny nombo zany zavatra siasika zany raha misy ny fanovana zany dia tokony mapara 2 mapara 3 zany magnatiny zany azony lehibe ny gouvernement zany. Rariny tokoa ny mapara 3 mapara 2 azony zany satria ny ato efa début zany niara-niasa taminazy olona reo ary vonona koa fanometana amin'ny filoham-pirenena zany mapara 2 mapara 3. Etsakilana anefa ireo mapara iringiriny hatramin'izay mbola milaza fa iray tsy mivaky ny mapara. Ho azy ireo tsy mapara ny tokony antsoina ireo izay mihoatra ny vala. Dia voalohany dia mbola manambara izay fa ny mapara amin'ireo izay tia fantatra dia tokana ihany ny mapara. Ny atao hoe mapara dia miaraka amin'ny président Rajoelina. Mety mandeha ny resaka ery hoe misy ery maranty Jean de Dieu ery raha ery sofin'olona reny natao mamara miaraka amin'ny maranty Jean de Dieu sasany ny para ny tsipaka amin'ny président Rajoelina fa mapara izy satria vao vita tamin'ny alalan'ny mapara fa amin'izao kosa izy dia ny foto-kevitry ny HVM sy ny foto-kevitry Andriamatoa Maranty Jean de Dieu sy ny eritreritry ny solombavambahoaka fon'olona no entiny. Isan'ireo mpitarika voalaza fa niala tamin'ny foto-kevitra nijoroan'ny mapara ny ministra ny asa-panjakana Maranty Jean de Dieu. Mikasika izay article 54 izay nambarany fa tsy tokony ho sakana ny pitsopitsony tahaka izany. Zao napetraka hoe tsy tokony raha zavatra madinidinika ohatrany hoe texte noho fampizirizirina eo. Tona fampianam-pirenena zao fandeferana ary fampandrosoana ny jerena ny tombotsoan'ny vahoaka tsy mandady arina ny jerena. Tsy tokony ho sakana ny pitsopitsony toy ny resaka lalàna. Fandikanan'ny lampandrena nefa raha izay voalazan'ny ministra izay no atao. Mampametra-panontaniana ny amin'ny hoe rehefa fizaran-tseza ve zany no atao dia tsy maninona na hitsahana aza ny lalam-pandrenana. Inona no lazainy HCC mahalona ny fikasan'ny mpitondra ankehitriny anitatra ny fotoam-piasan'ny senitana dia efa voalazan'ny lalam-panorenana azy fa tokony ho tapitra tamin'ny fianena ny filohan'ny repoblika ny fotoam-piasan'ny voamirana joro tamin'ny teteza mitio mbola lavitra ny lalana makany amin'ny fampandrosoana raha ny kabary ny filoham-pirenena teny avoaloha androany no jerena hoy ireo lehibe ny antoko politika na dia maro aza ny fampanantenana mila jerena kosa ny fandrafetan'ireo androm-panjakana ma-repoblika feno izao repoblika faefatra izao raha nambara ny nasionaly ny malagasy miara-miainga. Hernie Ndarabary. Nasiany ny filoha resaka ihany koa ny resaka fizara-pahefana tena izy asa voalohany amin'ny fifidianana kominaly izay ho avy eo. Voamala nefa nitapaka fa ny senita ihany no mbola karakarany fifidianana manaraka eo. Andrasana ny mety hevitry ny SCC manoloana izany. Manaja ny lampandrenana ve ny filoham-pirenena izay mbola mikasa anitatra ny asan'ny senita. Ny senita izay efa tsy tokony hanao izany asa izany intsony raha ny lalàna ny jerena. Mila ajaina ny lalàna mba hatongavana amin'izany fampandrosoana marina izany hoy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Isan'izany anisan'ny diovana hevitra ary isan'ny naovana tolo-kevitra reny zao ny commission électorale indépendante voalaza ny lalam-panorenana mazava tsara fa ilaina ny commission électorale indépendante hanatanteraka amin'ny fifidianana. Lazaina aminay dia ny hoe amin'izao fotoana izao voalaza atao anatin'ny tondrozotra fa mbola anjara ny senita ny manatanteraka ny fifidianana fa ngatsika mbola ao anatin'ny tondrozotra hatramin'izao. Fa voalaza anatin'ny tondrozotra koa hoe rehefa manao fianianana amin'ny filoham-pirenena
tapitra nitetezamity ary tamin'ny tetezamity iny zany efa voalaza tao hoe reto ny fifidianana tokony atao ka tsy vita tetezamity dia tapitra niaraka taminy zany zay fa structure vaovao no miseho vo eo tsika no mifidy lalàna fehizoro mikasika ny tsinjaram-pahefana zay nandray fitenenana teo ny teny daholo voasoratra anatin'ny lalàna fehizoro mazava tsara hoe structure nationale indépendante no manatanteraka ny fifidianana dia ahoana ny mbola afahan'ny senita mamaka fanapahan-kevitra ihany dia eken'ny gouvernement isy ny filaminana eto amin'ny firenena dia aoko sika mba hanara-dalàna amin'izay araka lazain'ny filoham-pirenena teo raha tsy ivina maro ireo kiana nahazo ny filoham-pirenena tamin'ny kabarina maranany taona 2024 farany teo ny antso ireo mpiara-mombonantoka avy any ivelany hatrany ny tena ny hiara-iasa Madagasikara mahavelom-bolo raha tanteraka avokoa ireo fampanantenana ary kabary feno fitandremana ny nataon'ny filoha Rajaonarimampianina androany hoy ny filoha ny Atokoavana. Le discours lazaiko teo aloha tena lazainy teo dia discours tena feno fitandremana be dia be ary ny fampanantenana ohatra ny mbola mety hatramin'ny fanampiana venevelany fa matsiny venevelany nahitanao ny resaky ny doyen corps diplomatique fa zone risquetsika dia tena mety ho sarotra fa ny fivelako azy tsy maintsy nirahintsika anavotana anreto roambolo tapitra isavoka malagasy reto. Mbola mikasika izay kabarin'ny filoham-pirenena izay hatrany mila mifanometanana ny rehetra fa tsy vitan'olo tokana ny fampandrosoana ny firenena hoy ny filohan'ny PNJ Mazava. Tena mbola be dia be anko ny mbola tokony miandry zany amin'ny fanerena ny firenena izay zany hitako tao dia tsy maintsy mifanometanana zany malagasy hitsabo an'ilay zavatra tsy mety rehetrarehetra. Teratsemboka ny filoha Rajaonarimampianina vao vita ny lahateny izay nataony nandritra ny lanonana fampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2024 teny avoloha androany. Samy niandra lahateny goavana avy amin'ny filoham-pirenena avokoa ny rehetra androany taorian'ireny tamin'ny 29 ny volana desambra teo ireny. Na dia voalaza fa tsara homana aza nefa ny nataony androany tsy hita atao kosa ny mikasika ireo tena mahazo ny vahoaka ankehitriny. Ohatra amin'izany resaka ady amin'ny aretina pesta, ny olana ara-tsosialy sy ny ara-piarahamonina izay vao nitranga tany Morondava sy tany Toamasina. Andrasana indray araka izany izay fanatanterahana ireo fampanantenana rehetra ireo. Mbola iverenantsika izay lafin'ny politika izay rehefa efa hiditra lafim-baovao hafa aloha isika hanampy amin'ny famahana ny olan'ny délestage ny banky iraisam-pirenena ary hanome vola mitetina $70,000 ho fanarena ny orinasam-panjakana Jirama ankilany. Efa mandeha ny fanadihadiana mikasika ny fitantan'ny ity orinasa ity eny anivon'ny Bionco fanadihadiana izay haharitra ela ary toy hatrany amin'ny faritany raha ny fanazavana azo androany fanadihadiana hoentin'ny Lira Biata. Olana ara-bola no antony mbola tsy ahafahan'ny orinasa Jirama miala amin'ny fahatapahan'ny herinaratra rano zava-misy. Efa miasa ny milina nafarany saingy tsy ampy ny herinaratra vokariny. Voatoana noho io olana io amin'ny ankapobeny fiodin'ny orinasa eto amintsika noho ny fatiantokaterany. Vola mitentina $70,000 araka izany no amatsian'ny banky iraisam-pirenena anarenana ny fitantanan'ity orinasa ity ary anorenana fotodrafitrasa ahazoana herinaratra. Relancer la Jirama, on sait qu'on a un projet qui est disponible de plus ou moins. Vola mitetina $70,000 aloha hatreto efa fantatra fa natokanay hanarenana ny fitantanana ny Jirama raha ny marimarina kokoa amatsiana ny fanarenana ny fitantanana ny orinasa Jirama amatsiana ny fanorenana fotodrafitrasa sasasasany ary mety hanampy ireo sehatra tsy miankina ihany koa izany ahazona fifanarahana maharitra sy mirindra miaraka amin'ny Jirama ary matoky ny sehatra tsy miankina izahay fa hiaraka anarina izany angovo izany izy ireo. Privé pour aider à l'expansion de l'offre énergétique sur Madagascar, que ce soit via du thermique dans le court terme, mais aussi via des investissements dans le secteur hydroélectrique pour le moyen et long terme. Etsy ankilany eny am-pelantanan'ny Bionco raha mikasika ny fitantanana ny orinasa Jirama ankehitriny. Mitoy ny fanadihadiana ary mbola haritra izany raha ny voalazany eo anivon'ny Bionco. Tsy mbola misy anarana mivoaka hatreto amin'izany fanadihadiana izany. Le fanadihadiana natao tao amin'ny Jirama zany dia io zany efa mandeha satria ilay izy tsy zavatra kelikely fa matevitevina ilay fanadihadiana tao ary tsy ho vita anatin'ny fotoana fohy. Misy vita ilay misy apahany ao mety ho vita anatin'ny fotoana fohy fa misy sasany tena mila fanadihadiana lalina hatrany eo faritany any dia izay mahalavalava azy. Afaka mitaky-onitra ve ireo simba fitaovana sy ireo izay nidiran'ny fatiantoka sy asa very vokatry ny délestage mbola fanontaniana miandry valiny ireo rehefa mivany olany délestage ankehitriny. Olana izay tsy mbola fantatra na hivaroviana na roviana.
Andrasana toy izany ihany koa ny hotoy ny fanadihadiana atao amin'ireo tompona andraikitra ny jirama sy ny ministeran'ny angovo eny anivon'ny Bianco. Andrasana ny tatitra momba ny audit izay natao. Andrasana ihany koa ny hoe hatraiza ny fahaleovantena amin'ny Bianco amin'ity raharaha ity. Fantatra fa isan'ny voaray amin'ity raharaha ity ny tompona andraikitra nandritra ny teteza mita maromaro. Eo amin'izay pejy ny toe-karen'izay hatrany tsisy intsony fampiakarana ny tany hetra amin'ireo mpandrarara ny fampanantenana ataon'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny izay nitanterahiny androany hanamora ny fandraharahana manara-dalàna izany fepetra ho raisin'ny fanjakana izany raha nambara ny mpandrarara malagasy tokony hojerena kosa nefa ankilan'izay tsy ampidina ny sandan'ny ariary fanadihadiana. Isan'ny mampitaraina mpandrarara malagasy ny fakan'ny fanjakana hetra amin'ireo orinasa. Ajanona manomboka amin'ity taona 2024 ity ny fampiakarana ny tany hetra amin'ireo orinasa ireo raha ny voalazan'ny filoham-pirenena nandritra ny lahateny raha efa herintaona mahery ireo mpandrarano nanao fitarainana mikasika izany. Akon'izay dia marisika koa mpandrarà hanao ampiasany volany hanao investissement vaovao satria betsaka ange ny fandrarana azo atao eto Madagasikara fa maro ny kivy satria be loatra ilay fahasahiranana amin'ny lafiny hetra amin'ny lafiny ara-panjakana. Ka misy ary ny sasana ilay mpanahy hiditra any amin'ny informel indray ka ny antenena zany dia samy hijanona formel tonga ny formel ary tonga koa ny fampiasana vola eto Madagasikara sy ny asa foronina. Fisokafan'ny fanjakana ny fandraharana tsy miankina io fanapa-kevitra io. Andrasana araka izany ny fanarenana miaraka ny toe-karena amin'ity taona 2024 ity eo anivon'ny fanjakana sy ny tsy miankina. Eny dia efa tsara aloha iny fa ny zavatra tokony arahamaso dia ny fivoaran'ny inflation. Zany hoe manantena zany fa ho contrôler l'inflation raha indrindra ao anatin'ny inflation ny taux de change zany. Zany hoe mba tsy totongana ny ariary fa mba le fanarahamaso ny paramètre économique rehetra zany tokony mba arahamaso tsara mba tsy iopefy. Famoronana orinasa siasa isan'ny fampanantenana nataon'ny filoha nandritra ny lahaten'ny androany ireo entina narenana ny toe-karena. Efa mankatoa ny firenena malagasy ary vonona ny ampiasa vola eto an-toerana ireo mpandrarà vahiny raha ny voalazany hatrany. Hatreto orinasa enina ny vonona ampiasa ny volany eto amintsika amin'ny tsenam-barotra Agoa. Miandry ny famahana ny olan'ny herinaratra kosa ny ankamaroan'ireo orinasa vaventy ambiny. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana kosa araka ny fanarahinotana anatin'ireo lohateny-baovao izay manankirotana dia samborina na dia iray aza hoy ny Jeneraly Florence Rakotomana androany teny avoloha rehefa nanontaniana momba ny raharaha Berids teny Ankatso kosa. Nizara roa ny resaka ireo mpianatra androany ao ireo mandetika ny Berids ao kosa ireo milaza ny fanohanana azy. Tsy misy tohiny kosa ny momba ireo manamboninahitra akaiky ny teteza mita teo aloha sy ireo mpanao politika rehefa efa nalenam-bavany ihany koa amin'ity raharaha fanonganam-panjakana ity. Fanadihadiana izy tsy naomba ny fikasana famorina mpianatra nataon'ireo mpitarika vitsivitsy teny Ankatso androany maraina. Ankoatr'ireo vitsivitsy mbola nanao fanadinana efa lasa fotoam-pialatsasatra ny ety amin'ny oniversite. Tsy nahazo mpianatra araka izany ireo kiasany tokana. Vao maraina ihany koa dia efa teny an-toerana ny Hemoreg na izany azy nanambarany mbola hanohy ny fitakiana izy ireo mandra-pivoaka ny Berids eny tsy hafa. Izay miteny eto dia samborina, izay miteny dia samborina, tsy manaiky an'izany mihitsy izahay mpianatra. Ohatrany hoe resaka miodikodina be manko ty resaka ity dia izay mahatonga le hoe samborina daholo ny ato dia samborina ny ery dia izay mpianatra dia tsy manaiky an'izay ary ny zavatra natao tany eto-androany dia ny conscientiser ireo mpianatra ireo namanay ireo nanao tamtam teny amin'ny cité universitaire zany izay eto-androany maraina. Ny tolakandro nanao fanambarana ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny oniversite eto Antananarivo. Ho azy ireo tsy mpianatra ara-dalàna eny Ankatso i Berids, olana manokana ny hampangana azy raha nambaranireto filohan'ny mpianatra ireto fa tsy misy ifandraisany amin'ny fitakiana eny Ankatso. Amin'ny fanomanana indrindra ny thèse i Berids, Andriamatoa Berids amin'izao fotoana izao ary mila manao inscription izy hanomanana an'io thèse io izay mbola tsy nataony ny inscription hatramin'izao. Raha ohatra ka fitakiana bourse isan-jato na délestage no nanamborana anazy dia tsy hanaika izahay mpianatra ary takiny hamoahana anazy. Fa raha ohatra ka vie privé izay tsy fantatra izay lazain'ny gazety ihany dia tsy anjaranay izahay.
tsy mbola fantatra mazava ny antony isamborana sy nampidirana ponjan'ny Berija. Etsekilan'izay nanambara ny mpitandro ny filaminana fa fanakorontanana no antony samborana azy. Efa hita profo amin'ny findainy sy namana izay nampiasaina sy ny mesazy nampiasaina ka na olona ray ny afaka manohy tony satria mety misy namana izy. Fantatra ve ilay namana ka ino moa fitsarana mbola hita sy fanapelatana fitsarana ny dossier. Mbola mampiantra-panontaniana hatreto ny mikasika ity raharaha Berija ity, intelo ny ova ny antony isamborana azy hatramin'ny fotoana nandefasana azy teny tsy hafa omaly. Tsy fantatra ihany koa ny toy ny fakanambavan'ny kolonely iray sy ireo mpanao politika fantatra fa voakasika ity raharaha ity. Miandry valiteny avy amin'ny fitondram-panjakana hatramin'ny alatsinainy izao ireo mpianatra alohan'ny hanohizana ny hetsika. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray ivadika ho rivo-doza tropikaly ato anatin'ny ora vitsy ilay andro ratsy any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara. Pensy no anarana hoentiny raha toka ho feniny amin'ity alina ity ny fepetra maharivo-doza tropikaly azy sy antraika aty Madagasikara nefa izay siklona izay ary tokony hamalefaka ihany ato anatin'ny andro vitsy saingy ny nosy La Réunion sy Maurice kosa no mety ho kasin'izany siklona izany mahalon'izany ary efa maro lasibatry ny fiakaran'ny rano ankehitriny eto Antananarivo na dia tsy mbola tahorana aza nitondra-drano raha ny filaza ny apipa fanatedina. 3 metatra ny ahavon'ny rano milazaloza manambana eny amin'ny maritrefina nosy 100 metatra ny ahavon'ny rano tamin'ny 3 ora teo. 4.50 metatra kosa ny avo milazaloza ho an'ny eny Bevomanga Ikopa saingy mijanona eo amin'ny 4.70 metatra kosa izany tamin'ny ora io ary tokony hidina tsikelikely raha toka tsy misy ny orambe any alina. Na izany azy faritra maro no efa dibo-drano ary trano maro no efa milon-drano ankehitriny. Efa misy ny naratra sy trano rodana teto Andrenivohitra sy ny manodidina. Resaka fiakaran'ny rano zany mbola tsy dia misy atahorana hatreto aloha ny rano miakatra satria misy maritrefy jerena zany fa mbola tsy misy atahorana ny rano miakatra ary mbola tsy tena manahirana be zany raha ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Iray amin'ireo toerana lasibatry ny rano ety Akadimbahoaka. Dibo-drano ny fito-polisiny zatony toeram-poninana ity izay amin'ny faritra Iva eto amin'ity toerana iray ity ohatra tokantrano 10 ny traboana. Nenay ho zao ny rano atraty nitapaka amin'ny valahana ny zazakely marary tsy mianatra izay mandritry ny 2 andro. Ny rano maloto be miakatra. Izay zany mba miangavy mba jerevana ilay rano aty aminay aty satria tena mampalahelo be zany satria na le entana ao an-trano ary efa tsisy hipetrahana intsony. Ingaina daholo latabatra ny difotry ny rano ary tena traboana tsy mba misy olona hoe afaka miala na dia iray aza. Tsy misy trano ifondrana ny aretina misy mpangalatra manararoatra ka miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky fa tsisy toerana azony olona ho alentsony. Aina itony orana ato anatin'ny andro vitsy eto Andrenivohitra. Tsisy fiantraikany eto Madagasikara kosa ilay andro raha tsy andrefan'ny Madagasikara izay ahina mpitondra faisana nosy La Réunion sy nosy Maurice raha tsy miemotra. Na izany azy nampiseho ny tsy fahafahana Antananarivo mitroka ny ranorana araka ny tokony ho izintsony ny zava-nisy ato anatin'ny 10 andro. Vetivety dia miakatra ny rano ary toerana maro no difotra toy ny eny Mahamasina, Besarety, Akadimbahoaka, 7.20 hektara nosy 100 sy ny sisa. Raha avy eto amin'ny pompier manokana zany dia anjaran'ny vahoaka an'Antananarivo no mampilaza mialoha raha ohatra ka misy loza mitatao na loza miatra mampilaza ny pompier. Ny laharana iantsonanay dia laharana natokana ny 118 720 azo amin'ny Orange, Airtel ary Telma ireo antso. Akoatra rehetr'ireo isan'ny olana goavana treham-ponina mifandraika amin'ny rano ny lavaka eran'ny lalana ary ny fitoanan'ny fiarakodia izay mety haritra hatramin'ny ora 2 na 3 ankehitriny eny amin'ny faritra sasany. Iverenantsika kosa ny pejin'ny politika sambany tato anatin'ny 50 taona ny ray latabatra ireo filoha ny fandimby teto amin'ny firenena namaly ny fanasan'ny filoha era-jonary mampiany ny Marc Ravalomanana, Didier Ratsiraka ary Norbert Lala Ratsirahonana. Tazana teny ny ankamaroan'ireo filoha ny antoko politika maso ivovahiny mpitondra fiangonana nitafika ny sehatra tsy miankina sy ny maro hafa. 509 ireo olona nasaina tamin'ny lanonana fampiarabana tratry ny taona vaovao araka ny tatitra avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika Sitraka Ravoniarsan. Namiratra tamin'ny tsy fahatongavan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny vondrona Mbapara izay tarihany Kristina Razanamahasoa.
tsy tazana teny avoloha ihany koa ny filoha teo aloha Safy Albert nambaran'ireo mpiaradia aminy fa antony ara-pahasalamana no tsy nahatongavany androany raha toa ka mbola anivelany kosa ny filoha Tetezamita teo aloha. Endriky ny fampihavana-pirenena izay no kasain'ny filoham-pirenena Rajaonarima Seo tamin'ity lanonana fampiara-banatra hatry ny taona ity. Ankoatran'ireo filoha teo aloha, nanatrika n'ity lanonana ity ihany koa ireo praiminisitra ny fandimby teto amin'ny firenena, nanomboka tamin'ny nitondran'ny filoha teo aloha Ravalomanana ka hatramin'ny niafarany Tetezamita. I Charles Rabe Mananjara, Monja Roindefo, Camille Vital sy Omer Berzik. Tazana teny avoloha ihany koa ireo filohan'ny antoko politika. Tonga teny avoloha ihany koa ireo kandidat nifaninana tamin'ny filoha Rajaonarima tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Isan'izany Jean-Louis Robinson avy amin'ny antoko avana, Ajo Andriananarivelo filohan'ny MMM sy Sylvain Rabetsarona. Lanonana iarahan'ny malagasy mifaly ty trano ty tranon'ny vahoaka malagasy, tranon'ny mpanjakana, tsy tokony tsy hatongavako eto. Raha misy antony manokana tokony tsy hatongavako eto lazao amiko naturel le izy mandeha ho azy tsy misy arrière-pensée akory. Na dia afaka nanatrika ny lanonana toa andreo vahiny nasaina aza ny filoha teo aloha Ravalomanana, tsy afaka ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety izy. Voadidina ny toerana nisy azy, nanazava izany tamin'ny mpanao gazety ny mpitandrina ny arifenitra iray nanontanianay. Tsy mahazo miresaka amin'izany izy suite rehefa le recommandation izy zany dia tohizana atraty zany dia aza mesy manao anina manao interview fa tonga dia hosakananay zany dia tsy mety izay ny consigne vato amin'ny anina. Arak'izany raha ity fanazavana ity dia tsy mbola niova ny statut na ny fepetra iainan'ny Ravalomanana marika izao. Tafiditra ao anatin'ny kilalao politika ary ve ny fanekeny ny fepetra samihafa tahaka izany na inona ny tambiny ao aorianao. Tsy nisy resaka manokana raha teo ny momba ny Ravalomanana marika izay nilaza fa mety omen'ny filoha Rajaonarima grâce présidentielle tamin'ity fiandohan'ny taona ity. Tsisy andreo nahazo izany izy. 900 ireo vahiny nasaina teny avoloha tamin'ity lanonana fampiara-banatra hatry ny taona ity no ny antony fitsitsiana nahitana fienan'ny isan'ireo vahiny nasaina araka ny tatitry ny fiadidinan'ny Repoblika. Saika nandefa solotena ny ankamaroan'ireo maso-vahiny miasa eto amintsika. Dia izay ihany koa ny ampitatsika ny amin'ny maresaka avy any ivelany amin'ny faritra Isaina sy Marina no nanarahany ny Saïda sy Shérif ary maty ny balan'ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny RAID sy ny GIGN ny ariva teo. Namana iray hafa tafiditra tao anatin'ilay raharaha nahafaty ilay mpitandro ny filaminana tany Montrouge omaly ihany koa no mitazona ankery ny olona 5 mahery hafa ao amin'ny tranombarotra iray ao Vincennes nahitana vehivavy sy ankizy roa no voalaza fa maty hatreto tamin'ireto olona 5 ireto. Vehivavy iray ihany koa no isan'ny karohina fatratra ankehitriny ho isan'ny miara-manao asa fampiroroana amin'izy ireo. Fitaovana arifomba tanteraka no ampiasain'ny fusil d'assaut Kalachnikov miaraka amin'ny balanarivony. Hita tany Damartin Saïda sy Shérif ny maraina teo manakaiky ny sirana mpiara-manidina ireo asina ka fiara olona iray ankeriny. Nampitondra hafatra fahiraka avy amin'ny Al-Qaïda Yemen izy ireo. Ankilany olona iray no tanany ankeriny ao amin'ny imprimerie iray any an-toerana rehefa voavotsitra ny ariva teo taoriny ny fifandonana. Fa iveriny eto an-toerana kosa sika ameriny ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Anondratra 700 ny karama ny mpiasam-panjakana fa nalefa an-tsady fahobe tsy fisiny ny fitombony ny tatao-ketra amin'ity taon'ity fampitsarana ny subvention eo amin'ny solika fitsinjara-pahefana alefa tsy kelikely manomboka amin'ity taon'ity ireo no isan'ny nisongadina nandritry ny kabary ny filoham-pirenena androany teny Avoloha. Fa mila hajaina ny lalàna mba hatongavana amin'ny fampandrosoana araka ny lateny ny filoha androany maraina ho ny filoha ny antoko malagasy miara-miainga. Mahavelom-boly raha tanteraka avokoa ireo fampanantenana ireo ho ny filoha ny antoko avana nambaran'ny filoha ny PNJ Matava kosa fa mila mifanometanana ny rehetra fa tsy vitan'olon-tokana ny fampandrosoana ny firenena. Fanome vola $10 ho fanarena ny orinasa JIRAMA fanampiana amin'ny famana ny olany delestage ny banky iraisam-pirenena. Dia izay koa tompo lasomiko vavy no entiny indray manakatona ny fampalam-baovao tamin'ity anio ity. Isaorina hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko.
Socavitre en Outapenac 033 11 256 63 Socavitre en Outapenac. Nanolotra anao teo ny vaovao. Très sincèrement à votre service.